Tayo tompo daholo tsika mba misy telefôna n'olo latsaka ao teo dia mba hitatsika mba manangana tagnana ilay mahita anazy. Latsaka tato agnaty fiangonana tato tamin'ny fitombavaka première kilte teo. Ity no misy ity. Rehefa izy ity. Anahy sotra betsaka. Amen. Dia miarahambantsika rehetrarehetra tonga soa eto ziona indray androany ary makasitraka ny amin'ny fandavantegnanao tonga namaly ny anson'Andriamanitra. Za dia mirary soa anao mba ho tahian'Andriamanitra hatrany ho tonga mitambona zay irinao anenao, mampahita fitianao any Andriamanitra ary hanome anao fiadanam-po isanandro isanandro. Alleluia. Miarahaba anao zay sambany tonga eto tonga mitoerana misy fahasoavana ianao. Miomana fa miala eto anao androany ho isy valim-bavaka ho azonao. Alleluia. Tsy mitsatra magnentana zany amin'ny école de solution satria manomboka amin'ny zoma sy sabotsy ho avy zao le izy manomboka valora sasany maraina moa zany ny fidirana eto ny maraina dia ny atoandro misy fiarahantsika misakafo anzay nandoha école azy dia manomboka indray izy après midi amin'ny 2 ora dia mifarana any amin'ny 4 ora any arakarak'izay fotoana ianarantsika eo. Magnentana anao sady mba hitondra cahier stylo an'izay mianatra tena totoafona fianarana amin'io. Lesona tokony omenanao anatin'ny 3 volana izy omenanao 2 jours io. Dikan'izany mila mamatotra fehikibo tsara mihitsy ianao andray fahalalana. Maripety fa tsy hanegnenanao zany ny mianatra amin'io. Misy moa agny ny magnatsatsotsatso an'ilay izy agny amin'ny Facebook agny ny fivavahana ndraiky ny mba ifeno. Izy amin'io nefany sady tsy mivavaka ato, tsy mahafantatra programme, tsy hainy ino moa raha atao fa manakina fotsiny mba mahafinaritra azy. Tsy metsikatsigny moa izy fa mbola faible izy, ny tompony mba mehery azy. Mariko eto fa tsy antery ny fianarana io so dia misy mahatsiaro miterena anao hianatra. Raha mahatsiaro miterena anao mianatra dia aloha anao tsy mianatra. Fa tena ho an'izay vonona satria io zany cours particulier, tsy fivavahana zany no resana amin'io. Eny misy zava-panao fa resaka hoe ahoana ny tonga anao mpandraharaha, mampianatra anao mba handraharaha. Satria ny olombelona rehetra dia noharian'Andriamanitra mba handraharaha. Vakio ny Baiboly fa i Adama sy Eva dia namboarin'Andriamanitra mba hitandrina ny saka. Raha zavaina ny Baiboly fianarana hoe mba handraharaha. Amen. Hoe misy raharaha ho ataony. Olombelona zany naturel mihitsy handraharaha. Ka raha olombelona tsy mandraharaha matetika misy zavatra bango ny fiainana. Dia ny tompony ianao. Dia ampianarina anao zany na anao tsy mahay mitady vola izy zany ampianarina mba hay hitady vola. Zay le raha ianarana amizio. Ampianarina hoe karakory mena avy amin'ny tsy misy jusque anao misy. Ahoana ataonao mitantana zay ampelantananao. Ahoana atao mifandray aman'olona. Ahoana atao mamaha olana raha sendra misy ny olana. Betabe ny zavatra ianarana hatramo na tokantrano ianarana koa daholo resaka tokantrano. Fifandraisana amina vady, fifandraisana amina zanaka, marobe zavatra torontsika agnatin'io. Dia nametraka tanjona antsika efa nataoko filazana teto fa ny antony mba nananovantsika an'ilay école azy hividy fitaovana vaovao antsika. Zay ny tegna antony. Hividy fitaovana vaovao antsika. Hitanareo ngamba fa nitoron-teniko eto tsisy na nifanare vola zany hatramin'izay. Marina sa tsy diso. Dikan'izany zavatra spécial no hozaraina aminao amin'io anatin'ny 2 jours. Dia ndao mba samy mba hianatra fa ho hitanao eo hoe tsy nanenina marina zany hianatra. Dia misy boky sany ndraiky moa zany zaraina ho an'ny mpianatra tsiraray avy. Ty zany efa tafiditra agnatina école azonao zany fa azahoanao boky. Boky nosoratan'ny pasteur David izy ty. Ho hitanao ao fa misy zavatra maventy be agnatin'izy ty ato. Leso mafeno mihitsy tsy mety leo anao mamadibadika an'io fa ty amaky fo. Satria révélation avy amin'Andriamanitra no soratana ato. Dia ho an'izay mianatra zany efa y compris dia fa naniko mihitsy mbola tsy mivarotra amin'ity boky ty tsika efa maro be zao voatonda efa ho 300 mahery. Fa tsy amidy mihitsy raha tsy vitanao ny fianarana. Mpianatra aloha zany mba misitraka an'ilay izy voalohany, avy eo amizay ny mpino rehetrarehetra koa afaka mividy. Miomana dian'izao zany mamomana vola. Fa rehefa vita io fianarana io amidiko eto amin'ny mpiangonana eto ty boky ty. Misy maro be izy atontanota boky agny amin'ny 10 mahery agny tsika resaka tombo. Ampy antsika jiaby zany. Nao mengavo fogna zay mba miakantana amin'olo anao mba mividy any. Dia misy hoe mampinamana koa bokinao zay tratrako mampindrana akeo.
tain'i Jesosy alenao. Ary ny zavatra tiako amin'izy ity raha ividentinao ho asivako signature agnatiny. Amen. Iny signature iny mitondra fitahiana bevata ho anao. Alléluia. Ho hitanao zany. Amen. Ho hitan'ny masonao zany. Raha riva amin'ny telo ora tsika manomboka amin'ny telo zany raha riva azadiny. Raha pitso maraina manomboka amin'ny 2 heures sasany le fionambentsika eto amin'ny fanosorana. Amen. Ary maraina zay mba manana diloilo manana menaka zany. Mba mitondrasa diloilo maraina mandray. Raha montsy fitaovavaka eto no maraina mba mitondrasa menaka vandraonao. Zay menaka ndesinao raha manana regny diloilo oliva regny moanao dia regny noely. Tsy manana anao menaka sakafo ndesy fô. Kofa menaka agnarany manjary ndesina eto maraina. Fa misy vavaka atao koa, misy karazana tsodrano manokana ho antsika rehetrarehetra mba ahafahanao misitraka zany atao hoe herin'Andriamanitra agnatin'ny tokantranonao zany. Ho atoroko secret maro anao raha pitso maraina atonga anao tena ho lasa miaramila ny lanitra. Androany aloha za no enlelesitsika teo tamin'ny fidirana voalohany makasika ny atao hoe miaina anaty vavaka. Alléluia. Mila miaina anaty vavaka ianao. Alléluia. Fotoana zany zao rehefa iverenantsika ifandray amin'Andriamanitra. Raha sendra anao mety nangatsitsika satria maro ny olona amin'izao mila mpahirezina vao tonga am-piangonana. Mila tambitambaza mihitsy mba andaro mba andeha hivavaka rô. Mba tongava rô. Raha anao zany mbola mila entanina andeha hiditra eglizy reny dia egal mangatsika ny ara-pananao. Mangatsika. Ary mampatahotra sao dia efa tafiditra agnatin'ny antsoina hoe fiverenan-dalana. Anao nefa raha vao miverin-dalana zany miomanina fa avy zay ny karazana fanafiana isan-karazany atao Satana. Jesosy nefa indray andro milaza hoe na ho avy izy ny andreny zao tontolo zao tsy manana na inona atao amiko izy. Amen. Zany tokony plasy misy anao. Na izy mpamosavy milaza mahay tsy manana ninina aminao izy. Na izy olona mpagnaratsy mpialina tsy manana ninina aminao izy. Secret atonga ny Satana tsy anana ninina aminao dia anao manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Mbola aovy ny fifandraisanao amin'ny Tompo. Alléluia. Ianarana izy io. Ny atao hoe mifandray tsy hoe isaky ny misy raha manahira. Zay moko ny fihevitra disin'olona sasany amina vavaka. Amin'ny sasany zany hoe mivavaka zany dia mitalao olona. Mitalao. Anao ve isaky miresaka amin'ny vadinao dia mitalao amin'azy. Satria mivavaka dia gala firesana. Tsy normal raha isaky miresaka dia mitalao fô mba iro. Isaky miresaka amina olo anankiray mba vonjena ry koa tsy fifandraisana ny agnaran'ny zany. Ny fifandraisana dia na tsisy inona na tsisy inona miresaka. Atsika izy mila averinao zany amin'ny fiainanao. Amen. Satria anisan'ny miteraka problème amin'ny fiainan'olo maro dia tsy eo intsony le fifandraisana amin'ny Tompo. Maro ny olona amin'izao telefôna no ifandraisana. Facebook iny ndraiky dia tsy tapaka e. Ary tegna masiaka mihitsy raha vao tapaka réseau. Nagnatara ndraiky réseau ty. Tsara nisy mba nitaraigna za tato tsy ampivavaka tato ato zay tsy ampivavaka nagnatsa zay fa ina tsy miconnecta. Zany raha mba regninao. Mifandray amina télé. Mifandray amina namana. Fa tsy mifandray amin'Andriamanitra. Nefa tadio fa ny tegna ilainao io dia Andriamanitra. Amen. Izy nanamboatra anao. Izy mahay raha jiaby tsy metimety amin'ny fiainanao. Izy mahay mamaha olana anao. Za io tegna mba tia amin'ny tany anao valio agnatin'ny fonao. Tsy mba remarquenao fa hatramin'ny nanomboanao ny vavaka zay manomboka misy raha niova tamin'ny fiainanao. Io tsy voatery raha maventy be fa manomboka possible anao taloha mety tsy mba faly zany tamin'ny fiainana. Fa hatramin'ny fandraisanao tamin'ny Tompo lasa manomboka manam-piadanana anao. Mety anao taloha raha vao tsisy vola tonga dia miady amin'olona. Famaly amin'ny vadinao fa remarqueo fa hatramin'ny bavanao na tsisy vola anao mavita amintsika. Zay zavatsy zay avana tsy ananganizaniza fa ny olona manana ny Jesosy ihany manana an'izay. Tsy voavidim-bola ny fiadanam-po. Tsy voavidim-bola ny fiadanan-tsaina fa ao amin'ny Jesosy misy an'izany. Ary izy ny teny hoe fiadanana no avelako anareo, fiadanana no omeko anareo. Teny Jesosy teny andro hoe raha misaraka amiko anareo tsy mahefa manao na inona na inona. Ka probleminao io tsy hoe olona manilikiliky, tsy hoe asa tsisy, tsy hoe vola tsy ampy, fa probleminao io tsy ampy le fifandraisanao amin'Andriamanitra.
ataonao ambin-javatra egna maso izy nandeha ny sasany vavaka nendray matavy sao dia amintanian'ny paster hoe taizanao dia mitonga fo fa tsy agnaty fonontsony liky tahotra ny ramoseny nandehanany vavaka tahotra ny madama ny midirany vavaka tsy zany ravaka ny atao hoe mifandray fa ataovy amin'ny fo ataovy amin'ny fitiavana zay no hitanao voka-tsoa amen nampianaro kely antsika raha nitrinerinandro tamin'ny fotoana foy zay tonga teto fa ny atao hoe fifandraisana dia zavatra mifamaly réciproque fa tsy hoe asakofanao misy raha ilainao zay anao vao mandondonga varavaran'olo tsy hoe rehefa misy problème anao vao tonga miantso fa ny fifandraisana namany bonjour dia fa ampy zay ny atao hoe mifandray amen ianaro zay fifandraisanao amin'ny tompo zay ampitomboy alleluia ary ny fifandraisana dia agnisan'ny zavatra anankiray mampiova fiainana satria anatina fifandraisana misy fifindrana toetra raha mifandray amin'olo ratsy ianao dia miomarina fa any anatoetra ratsy fa raha mifandray amin'olo tsara anao any anatoetra tsara misy fifindrana fiainana anatina fifandraisana misy fifindrana natiora anatin'ny fifandraisana ka raha io Andriamanitra io safidinao hifandraisana milaza aminao za fa manomboka ho isy natioran'Andriamanitra hifinana aminao dia miomana zany fa raha manomboka hiverina anaty fiainam-bavaka ianao zavatra tsy vitan'olo tao ndraiky vitanao anatin'ny herinandro zavatra iadivan'olo hoe za ty azo an'izao ty azo andry tolorana anao fotsiny satria nanapa-kevitra ianao hifandray am'tao alleluia zay zao raha fa dia tegna anisan'olona tia mitady vola tanao tegna tsy hitanay Madagasikara aty andeha mitadiavanay vola fa enjana vao mahita kely ianao fa rehefa nanomboka ny safidy za hifandray tamin'Andriamanitra misy zavatra nitadiavako elabe tsisy vola ndraiky nateriny Jesosy tamin'ny fiainana alleluia fifandraisana amin'Andriamanitra ny fanalahidy za ry avana nahateo ary ny fahaizako mitady vola tsara mbola misy olo nanome cadeau na tomobily zany fa tamin'ny Jesosy mba nahitako an'izany tamina fiainam-bavaka fagnarahandian'Andriamanitra igny papanay papi igny mahita tsara nisy toma zay roa niaraka tagny akiliara tagny nanao asan'Andriamanitra nandeha taxi brosy ny alanay tety tonga tagny akiliara nanao ny asan'ny tompo vita ny asan'ny tompo ino ny zavatra nitranga mandraindray mandondonganay ambaravarana olona mitondra lakilena tomobily miaraka amin'ny papier complet hoe omeny anaroty taxinao hoe zany misy zavatra zany itomanesan'olona mantaognany mamo fa rehefa tsara fifandraisanao amin'ny tompo atolotra anao io tsy mba te hiaina zavatra sanan'izany alleluia tsy nampoizy fondray andro teto amin'ny toerana ty anniversaire ako tamin'iny tsy tadidiko fête des mères tampotampoka ty tonga dia Range Rover tsara tarehibe cadeau atanda aiza nandendinianao an'izany aiza ny tegna tsy aloman'olo lazeny dia rehefa vandranomasina zany dolo raha nanandefa Jesosy magnamianiry avana Andriamanitra magnamiany anareo jiaby gavolombelona an'izay fahaenany bavaka teto tsy nalako mako fleran'ny raha io nataoko an'ireo bouquet be zay tamin'le Range Rover tsy alako tao zany jusqu'any tao tady nasiana international hoe bonne fête papa aza misy zao raha ilako amin'ny Jesosy misy olo mivolagna hoe devoly mampanjary tsy hitako aky Jesosy mampanjary amen eka be mitena zao ne manompo sampy hoe makatsy za tsara mety tomasika mpanazo cadeau Range Rover ndraiky anniversaire anazy mbola tsara nareny za mpomasina men'olo lakilena BMW vaovao Jesosy nanomena an'izay azonareo ve raha tiako teneny ka tiako ampahafantarana anao hoe mifandraisa amin'Andriamanitra zao aza tangalo raha hafa ry avana maro amintsika be excuse no mandeha hely varotra anazy dia tsy mandeha mivavaka izy fa tsy mandeha ndraiky dia azo raha fa dadada afaka mandranamara anao efa manino misy raha manahira zany raha mba regnery dada zany raha manahira saky magnatababaka dada fitato tsy nandeha tsenana zany fo le mba regninao tsena tsy mandeha raha manahirana fa tsary mba nisy re mba miteny kako dada naomby ah tsary mba regninao izy nanjary tsy regny iko sahirana izy ke hitany ety zaho e raha tena mongo anao tsy mba manjary mamaly ia ko mba nanjary namaly
fratelli tsy manjary mama. Zay ny regnana lehilahy io, za tsy mahay mamaly ratsy. Dia nendray ataonareo tsisy dikany. Fa zany rano mamporisika anao ny anaran'i Jesosy mifandraisa amin'ny tompony. Secret izy amin'ny lazaiko anao ty. Amen. Amen. Misy fifindrana toetra ho za anatina fifandraisana. Raha anao ty mifandray amin'olona tian'ny moy, lasa vanidilista anao farany. Raha vola tian'ny moy hoy, tsy mahay fitafitsikitsika anao. Raha anao ty mifandray amin'olona kizitiny, misy plio azy evanjino hoy. Misy plio azy. Satria iraketiketiko ny namanao. Metabe ny zavatra hita anatin'izy io. Anao raha te aomby na te hita fahombiazana, ndana mifandray amin'olona mahomby. Anao raha te hiova fiainana, ndana mifandray amin'olona efa novany Jesosy ny fiainana. Amen. Zay le izy raha fotoana zao iverenantsika ifandray ny tompo. Amen. Amen. Dia anatin'izay ravana, aoka anao mba manomboka nanapa-kevitra amerina milona ny fiainam-bavaka anao. Ny atao hoe mivavaka hoa tsy voatery mitabataba. Ny atao hoe mivavaka tsy voatery miteny mafy. Azo atao miteny mafy. Fa ny atao hoe mivavaka dia mifandray amin'Andriamanitra. Zany hoe miresaka anao Jesosy. Za hitanao io efa levainy niany. Tsy haiko le firy niany. Ho fantramiko mbola tsy tika gauche à droite. Zany efa tompo zanaka anao. Fantako fa tsy mamelana fabaraka anao. Midiran'ny tsetra tompo faly amin'ny famanana anao. Amen. Raha karan'izay. Resanao anazy. Dia tsy mandigny ao fantrano fogna koa fa miresaka aminazy. Taiza foana l'exprimer. Dia le vaingy anao vao mantso anazy. Azonao le taiza anao l'exprimer 2, 3, 4, 10, 15. Andavanandro zany mila mifandray. Ary nazavaiko atsika raha tsanonao hoe raha mamanana mifandraisana amin'olona mamanana maizazy ianao ka mba ilainao ny olona azany raha sy afa problème vao manantso anazy. Azo atao mba manantso akory koa. Akory nareo inona zao mampiana nareo ohatra. Mba anao mba mipetraka amin'ny plasy mafika manampy. Fa tsy anao foana tadiavinao ampiana. Amen. Zay le atao mifandray. Azo atao zany miresaka amin'ny Jesosy tompo. Tsara loatra ianao hoe 5 taona ihany za nitahinao fiainana anatra amin'izay sambatra za tompo. Amen. Tsy voatery anao raha vao magnantso Zanahary. Tsy voatery hitalao vao mivavaka. Mampalahelo andirako anaty fandraisana salamizany hoe isika tihinana anao vao magnantso papanao. Papa, tihina. Mama, vola. Tsy ohatran'izany. Fa misy fotoana mba mifanerasera tsara ary ny atao hoe fifandraisana dia misy anjara ny andaliny sy ny ankilany. Zany fifandraisana zany dia mifameno. Zany atao hoe mifandray, mifameno. Zay natonga n'Andriamanitra nanao ny Adama sy Eva. Ny Adama taolanteheza ny Eva. Ny Adama nilainy Eva. Eva nilainy Adama. Ka raha mifandray zany tokony misy zavatra mba ilagnanao. Fa tsy hoe le olona foana no ilaina. Fa anao koa mba misy raha ilagnanao. Raha mifandray amin'Andriamanitra ianao, inona mba ilan'Andriamanitra anao? Amisetra manahoana mba hanehoanao ny apportnao manokana hoe zany Jesosy hoe vonona zany nompo anao hoe zany Jesosy vo magnaradia anao hoe. Mahino ve tsika tsara? Zay ny atao hoe mifandray. Amen? Amen. Dia hitantsika tsara fa ny vavaka no secret raha te hita fahombiazana. Na be ositra be anao ka hoe mpaminany, apôstôly, evangeliste, pasteur, ny titre ndesinao, tsy mahasolo vavaka zany tompo. Nanana titre ry Jakoba fa mbola nitapahany Herode tengany. Satria tsisy nivavaka ho anazy. Sao dia anao mieritreritra za olona ampiasain'Andriamanitra be, na ampiasain'Andriamanitra be anao ka tsy ampivavaka. Mbola azo midevoly ravana fiainanao. Na be karama be anao toeram-piasana ka tsy ampivavaka. Mbola azo midevoly atao mifetaka amin'ny tany fiainanao. Fa vavaka miazonanao ahery hatrany. Vavaka mahatonga anao hijoro foana na mahafiaro ny ady atrenao. Vavaka mahatonga anao tsy verin-dalana mandrakizay. Vavaka mahatonga anao hamokatra amin'ny fiainana. Ary hatonga anao modely foana n'aiza n'aiza misy anao. Mila ampy vavaka.
io fifandraisana zany tsy voatery mikoragna lavabe fa mifandray zany dia mifamantso matetiky ozy tesaka zay hoe se lavangira ozy mandra omby fa mavy matetiky da iny tompony enao mila avy matetiky zany enao mila miresaka matetiky mila mifandray matetiky mila mifanerasera matetiky amin'Andriamanitra fa tsy anao le mila tohinina amina mesazy mba tonga avy arao azafady fa anao mihitsy mila manana initiative mila volonté anao mandeha mivavaka mila volonté anao magnatony Zanahary manombokeo misy zavatra ifindra mandeha aminao ary raha atanao mivavaka misy fahasoava agnato ary ikorina ziska mitaranaka anao io agny mivadinao agny mitoeram-piasana manomboka androany ho tahin'Andriamanitra ianao io direct aminao mifahasoavan'Andriamanitra. Alleluia, amen. Teneny moramora neketinao azo diso mahatinasa loatra hoe ke tsy hanana fotoana dia hanana mivavaka. Alleluia, amen. Mbola velokely fa na ikarama be ho anao ka tsy hampivavaka ianao mbola azo midevoly ravagna fiainana anao fa ny olona manana fiainam-bavaka tsy azo ny ravagna mba hainao nao tonga ny Daniel tsy voakekitry ny liona nefa nalefa tagnaty lavaky ny liona satria Daniel mivavaka intelo isan'andro intelo isan'andro ry Sadraka Mesaka Abednego olombavaka Jesosy Kristy olombavaka ary niteny tamin'ny mpianatra izy hoe mivavaha ozy izy mba tsy hidirina reo mifakapana zany ravaka natonga Jesosy afaka niantony azo fijaliana satria nanana fiainam-bavaka izy nanana natiorn'Andriamanitra izy ny olona mieritreritra hoe ahafaty an' Jesosy aharesany Jesosy io fa tsy nampaninona azy. Alleluia. Raha vao manana fiainam-bavaka anao lasa manana force surnaturelle. Nisy fotoana za teto nagnazava ny histoire Nelson Mandela. Nelson Mandela dia nasindrareo gaz mahafaty regny tamin'ny efitrano nikajiana azy mba ho faty izy fa izy tsy maty. Nisy fotoana izy ndesina amina fiara agnatin'ny tomobily ndeha ho créer accident tsy ahoana tsy ahoana fa izy tsy maty. Ny antony nanana fiainam-bavaka Nelson Mandela. Olo jiaby mieritreritra ho faty rangahy, olo jiaby mieritreritra rava rangahy, fa rehefa manana fiainam-bavaka ianao mezanao fotsiny fahavalana. Alleluia. Ka mamorisika zay secret izy atoroko anao zany mivavaha. Aza magnety hiala rano mandray raha tsy mivavaka io tompo ankinoko aminao ny asako niany. Zay hitanao Jesosy ko mamaly vola 5 millions niany ho anao. Va ny raha tiako ho anao. Amen. Lasanao. Karaha zay nila izy. Fa tsy moko mbola mistile ndraiky amboariko mbona solonify mivagno. Ole mivavaka raha ino ndraiky dirina solonify. Uvanatra amina feo amin'ny sasany fenasta sanale sarotiny ny vavaka io tsy mila sarotiny io ataovy tsotra ataovy amin'ilay fahaizanao anazy a Jesosy mbo tsy tiako raha tonjare mivadika koa io efa vavaka dizike zay vavaka zany sao dia verinao fa tsy vavaka vavaka zany zay raha jiaby tsapanao fanirinao etaetanao teneninao aminazy tsy ny toe mifandray sanao amin'ny fandraisanao tsara mitantara problème ao misy toana mitantara hatramin'ny vadinao ry tantarainao amin'olo ka sanao ka le karaha ataony babany James tahoarako zay roa io dia ataovy karaha jany koko raha manao amin'ny Jesosy za Jesosy tsy haiko nanomezanao lalahy karaha nina za mbo empaka zany io mbo hovana malaky kristiana io hitanao keny hovany Jesosy ny kristiana. Amen. Teneny resanao an Jesosy tsy zany anao fa raha hafa ndraiky raha koragnina aminazy mitady protocole na raha lavabe anao fa tena teneno mihitsy za Jesosy ino koa raha karaha ty zany hoe ankinina aminazy mihitsy zany fiainananao ankinina aminazy aza ankinina amina sens aza ankinina amina toetrandro aza ankinina amina andro
fankinon Jesus. Haleluya. Mifandresa aminazy. Na mafy be raha atrehinao matokisana azy. Na mampitomagny ara-javatra atrehinao matokisana azy. Fa io tsy mamela anao rery zany Andriamanitra. Haleluya. Amen. Ka aza takalo raha hafa vavaka. Raha mba apetraka ambony balance zany fitiavanao mizaha télé, tokony mivavaka mavesabesatra. Raha apetraka ambony balance zany fitiavanao mivarotra, tokony mivavaka mavesabesatra. Laza hoe amen. Haleluya. Raha iresaka amin'Andriamanitra, ny zavatra takiana voalohany dia ny fahaizana manome voninahitra. Inona hoe ny takiana voalohany? Manome voninahitra. Vakeo ny matotoko fahaenina dia ny fahasivy. Raha inaizy any an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakana, manome voninahitra. Mitovy amintsika raha miresaka amin'olona. Anao zao raha manao demande sur papier, inona ny ataonao? Magnaja an'ilay olona, manome voninahitra an'ilay olona. Fa tsy hoe tonga dia za moa dia Jean-Claude mipetraka analaky n'inona dépôt 4e chauffeur Jean-Sieny inefitra nitondra tracteur Tambatomazaka. Zany ny ataonao? Tsy zany ny ataonao. Ozonao hoe fa ozonao hoe voninahitra ho ahy sy haja lehibe ho anao no afaha. J'ai l'honneur de vous solliciter, de vous adresser, de vous agréer, de bien vouloir m'octroyer. Azavainao tsara. Efa agnelagnelinagny anao vao miresaka hoe tia ny fonctionko, tia ny zavadadadava. Ary matetika raha agnatin'io mbola misy hoe à l'attente d'une suite favorable de votre part. Veuillez agréer mes grandes salutations respectueuses. Misy mahay mametrapetraka phrase zay sasany. Rehefa magnano demande, magnaja. Atsika izy. Raha iresaka amin'ny tompo mba hajao izy maloha. Hoe tonga eto za raha eo, enao lehibe voninahitra. Zany tsy mendrika na hikorana aminao hoe ko voninahitra anao i Andriamanitra par rapport aminahy, za dia tsy mitsiny. Fa amin'ny mahazanaka anao anahy, eto za androany manana droit mba hikorana. Fanomezam-boninahitra. Atomboy ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ny vavaka anao. Fa tsy maintsy misy résultat positif ambadika zay. Alléluia. Ho amasinina ozy ny anaranao. Amin'ny Matthieu 6:9 misy an'izay. Ny dikany hoe amasinina zany dia gana avahana. Avahana. Omegna tombam-bidy. Omegna lanja manokana. Zany atao hoe ho amasinina ny anaranao. Zay ny dikan'izy io. Amen. Asa dio fa agnatin'ny fanjakan'Andriamanitra atsika io. Anao mivavaka izy any agnatin'ny fanjakan'Andriamanitra anao io. Dia ho tonga ny fanjakana. Fantanao tsara fa agnatina fanjakana misy ny atao hoe lalam-panorenina mivehy. Fa tsy marina zay. Ino zany? Loi constitutionnelle. Misy lalam-panorenana agnatina fanjakana tsiraikaraiky. Misy lalam-panorenana frantsay, misy lalam-panorenana amerikanina, misy lalam-panorenana sinoa, fa misy kosa lalam-panorenana malagasy. Or tsika agnatin'ny fanjakan'Andriamanitra misy lalam-panorenin'Andriamanitra. Alléluia. Amen. Ary atsika reo anao io zany rehefa mivavaka anao dia miova agnaranao io hipanjaka agnaranao. Fa i Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy mpanjakanao. Alléluia. Ny mpanjaka agnaranao. Amen. Ary misy lalàna ara-panahy napetraka dia tsinona fa ny fahaizanao magnisy hasiny, manome tombam-bidy rehefa agnatomana azy. Io zany raha napetraka. Zay le hoe vavaka nampianarin'ny tompo. Inona zavatra nampianarin'ny tompo? Manome hasiny n'Andriamanitra. Ho amasinina ny anaranao. Rehefa andeha agnatona azy ianao misy. Hitanao zao reny mpanjaka vavin'ny Elisabeth misy fomba fiarabanan'iny. Fa tsy hoe zay te araban'iny dia miaraba. Misy fomba. Ary ianao raha vao magnaraka an'ireny cortège présidentiel reny na mijoro manoloana ka handalo hoe président tsy mahazo mitagna-poso. Magnanova moa mitantagna-poso ianao ka handalo hoe président. Anao zany anisany lentsena anazy ary
Kaya ni tanang poso no. Azo na famtaniana tsy anao valina. Atsika izy. Misy tanao zavatra zany rehefa mifanena amin'olo manambonina azy dia misy fomba tsy maintsy atao. Misy fanajana tsy maintsy atao. Ka ny Andriamanitra vavantsika manana ny voninahiny zay tsy hainao azavaina. Misy fomba tsy maintsy ataonao rehefa agnato azy dia ny magnamasina ny anarana. Aza dimo zany. Fa tsy hakenao mampiasa ny lohabolana izy toa moa ka Jesosy ady mangany karijavola zay. Angagaranao ikarijavola. Izy toa Jesosy tonga dia voamasony potsery ka. Voamasony zao potserinao. Aramo anao raha mba nivolaniny hoe hoamasinina ny anaranao. Mba mitendry anao tombo masina anao. Lehibe anao. Magaga anao. Tonga eto mpanomponao ny any hivavaka aminao ay. Zay ny le vavaka nampianarany tombo igny e. Fa izy igny moa zany ahery sasany récitation ndraiky. Hivavaka tsika rainay zany an-danitra masina anaranao. Tonga ny fanjakanao. Zanao kely moa tamin'izy mbola tsy nahy nivavaka dia masinanao ny anaranao. Verina doladola zany izy ko. Zany izy aussi tamin'izy mbola vinenitra izy. Papa, zaho zany mahay rainay zany an-danitra. Ay reny zany. Rainay zany an-danitra. Masina anaranao. Masinanao ny. Tsy atao récitation ilay izy fa iainana. Hoamasinina ny anaranao. Anao zany mila magnamasina. Voalohany anao zany mila miteny ananjy hoe raha eo. Azonao izy mahay makaleso anao agnatin'ny vavaka nampianarany tompo. Aza miteny tsony Andriamanitra Zagnahary hoe raha eo. Zany hoe apetrakanao hoe babanao izy. Amasinanao agnarany. Amen. Alléluia. Amen. Ho tonga ny ozy ny fanjakanao. Zany hoe tsy nenao aloha tokony amekanao fa neninanjy. Azonao izy. Nenao zany akajy tsara agnaty posy maloha. Le raha andeha koragninao. Le anao andeha agnaty ramsenao, madamanao, andeha andafy, vazaha, akajy maloha. Magnamora ka raha tsy mila vazaha maloha te. Tsy zany sasany tompo. Rehefa tsy menao réunion dia mio créole. Tonga dia zany raha volanina. Tsy problème amin'Andriamanitra menao créole zany. Mbo aramo anao raha mba nivolanina masina anaranao ho tonga ny fanjakanao. Matetika antsika rehefa mivavaka tonga dia problème tsika nindesitsika mivavaka. Fa mandana aloha mba mivavaka tompo mbo ataovy mandroso fiangonana iny. Hitanao i Joba zao ny secret nitahina Andriamanitra anazy sy nagnafahany tompo anazy tagnatin'ny problème na hery mivavaka ho an'ny hafa izy. Misy fotoana zany mba ilana mivavaka ho an'ny hafa. Raha anao manana problème amina resaka vola, ndana mampitondra mivavaka olo manana problème bola. Fa ho hitanao fa mialohan'ny maliny tompony anazy iny ianao valiny mo. Satria anao lasa robinet anao. Hitanao raha manampy rano anao, nilegny voalohany dia nitiony rano. Tiony nanaovany rano. Zay voanao. Robinet maloha zay voanao. Ka raha anao zany mivavaka ho an'ny hafa, dia anao zany lasa robinet ho an'ny hafa. Mialohan'ny tongavany valibavaka iny any amin'ny hafa, ny anao aloha régleny Andriamanitra. Engany mba ho régleny Jesosy ny anao. Alléluia. Amen. Ity ny zavatra tegna mila azotsika. Tsy afaka tsika hoe agnaja n'Andriamanitra ka tsy agnaja ny fahefagna napetraka Andriamanitra. Azotsika hoe zany. Hoe zany magnaja ny tompo nefa anao tsy magnaja mon père. Zany magnaja n'Andriamanitra nefa anao tsy magnaja pasteur. Tsy possible zany. Ary zay no nahadiso kely ny zanak'Israely. Zareo nietrehitra agnaja n'Andriamanitra nefa tsy nagnaja ny Mosesy. Nahita raha daholo. Ry Miriam sy Arona nilaza fa magnaja n'Andriamanitra nefa tsy nagnaja ny Mosesy. Rehefa lasa boka. Ry Kora, ry Aberama, betabe natelina tany. Nisokatra ho azy tany lasa tany. Milaza fa magnaja Zagnahary nefa tsy magnaja ny olona nirano Zagnahary ampianatra taiza ikonokony ny ara-panany. Zany raha magnano hoe mifandray amin'ny tompo. So dia tsika diso ka hoe za tsy mila pasteur tsony fa Jesosy fa eky manomboka niany. Azo raha aminjary ianao. Adininao ve le verset biblique hoe tsy anao na inona Jehovahandriamanitra raha tsy milazan'izany amin'ny alalan'ny mpaminany mpanako. Raha te hitahy anao izy Andriamanitra dia misy teny avoakany avy amin'ny vavanety dia iny lasa aminao.
raha tia mova fiainanao Andriamanitra zay tiana saina mitsoto zany dia igny aveo lasa aminao any. Engany mba ho aminao mandrakizay ny fahasoavana Andriamanitra. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Mila ianarana zany namana. Na dia ny fifandraisanao amina pasteur, fifandraisanao amin'ny ray aman-dreny ara-panahy, mila ianarana. Fa tsisy mahita anao amany ara-pase. Pasipasinao an'iny. Zany mba fiara-bany anay zany ara-pase. Taratasy zany mbola mevana ra-pasy. Ra-pasy eo. Maty ko anao ko mba ra-pasy zany. So mwiky mafibe. Lala ko pensina lamba rin. Ay Jesus. Tayo n'Andriamanitra ianao. Fananahidy zany revana. Ny fahaizantsika manaja zay zavatra napetraka ny Tompo. Amen. Fananahidy io. Misy karazana vavaka tsy voatery voatongo ny vavanao fa ny fahaizanao manaja mpanodin'Andriamanitra manokatra lalanao. Alléluia. Engany mba hosy lalana sokafan'ny Tompo aminao. Amen. Mila fantatrao fa Andriamanitra raha iresaka aminao dia tsy maintsy amin'ny alalanay izy no miteny. Adio zany. Itoroteny volaniko anao aketo isan'andro ny Andriamanitra miteny aminao izy fa tsy fantanao. Zay mahatonga sainao manomboka misokatra dia ho avy fotoana ho fantatrao amin'izay ny marina. Ary ny marina anafaka anao tsy ho andevosin-javatra. Alléluia. Amen. Tamin'ny andron'ny zanaka Israely dia i Mosesy no nomen'Andriamanitra ny direktiva rehetrarehetra. Indana jereo ny fiainan'izay nanaraka ny Mosesy fa nandresy daholo. Fa zay nandany Mosesy kosa niara-ny fahatezerin'Andriamanitra. Mba aleo saran-tsainge hoe anao milaza fa tian'Andriamanitra nefa tsy tiany pasterana. Andriamanitra foana tiako fa pasteranay tsy tiako. Tsy mety zany. Mila miova amin'izany ianao. Teneno amin'ny akaikinao mila miova hoe ianao. Maro amintsika rehefa ny mihevitra fa za ty nama mety misy fanaratsy mihitsy pastera. Ataovy délivrance pastera. Misy zavatra manakana mihitsy e. Any anaty doko pastera mety mitovy mivavaky Daniel nisy andiana Persia. Nanakana azy. Ao ny sasany mihevitra tsy ankasitrahan'Andriamanitra ilay zavatra nangatahana. Ndana mba fantaro kely manomboka ny any. Enoy tsara zany vahoakan'Andriamanitra. Fa mivavaka tsy mivaly misy antony. Satria tsy mivaly fotsiny. Misy antony. Ary matetika mahatonga vavaka tsy mivaly tsy fahaizana mivavaka. Tsy hainao no mivavaka. Ary tsy vitan'izany indraindray tsika tsy ampy fahalalana anaty vavaka. Vavaka ataonao mila miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Vavaka ataonao mila miaraka amin'ny fankatao. Ianao mila mpankatoa. Ary zay zavatra zay jereo isan'andro so mbola misy olona mananaty aminao any. Fozony Baiboly zay tsy madio ampo tsy ahitan'Andriamanitra. Ny sasany tsy te hikorana amin'ny vadiny dia mody manongalitry ny vavaka nefa izy tia avonavo. Kofa regny ny ramoseny miditra ny ramo manao ko varavara dia manongalitry mana. Ndana manao mba volamo ramoseno. Ndana miavana. Dia ho hitanao fa hivaly vavakana. Fa raha hifonao maloto hivavaka raha mameky anao tsy mahazo valim-bavaka amin'izany ianao. Raha mbola manana ady amin'ny rahalanao anao izy Jesosy ndana no miavana. Amandram-pandohanao le vary roa venty. Misy zava-miafina zany rehefa ny fivavahana fa tsy hoe te hivavaka dia hivavaka. Mila diovy ny fo. Isan'andro anao mila miavana amin'ny fahavalo. Mila mandefitra. Rehefa magnaraka sitrapon'Andriamanitra amin'izay fiainananao zay raha angatanao an'Andriamanitra azonao. Amen. Namanao mitsiegny fivalim-bavaka. Manao magnano tomobily. Manao kamobato. Satria règle miaraka amin'ny Tompo fiainanao. Zay nge mahatonga antsika tezaigna mba handefitra amela heloka mba hamafy mba hankatoa mba hanaja olo
regny zavatra regny atonga fiainanao ndraiky. Izy mahazo tombony amin'izigny avakeo, anao ihany. Anao ihany mahazo tombony. I raha mampidradradradrana etsana tsisy tombonao ana aby. Hoe mba manana toetra tsara, inona moa tombonao ana raha manana toetra tsara. Vadinao dia mahazo tombony amin'izay. Riavanao amin'ny toeram-piasanao. Ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra ho anao dia tombony ho anao. Fa tsy tombony ho an'Andriamanitra. Tain'i Jesosy ianao. Alleluia. Ary ny vavaka no fomba ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha tia ifandray amin'Andriamanitra, mivavaka, mivavaha. Ary raha tonga am-piangonana eto ianao mila mifandray amin'Andriamanitra ny fiainanao. Amin'ny alalana inona ny ifandraisantsika amin'Andriamanitra? Amin'ny alalana vavaka. Alleluia. Tsy vitan'izany fa io ihany koa no ampiraisantsika ny fanahintsika amin'ny fanan'Andriamanitra. Raha anao zany mivavaka, mampifandray fanahinao amin'ny fanan'Andriamanitra. Mipetraka ary famotaniny mifandray amin'Andriamanitra ny fanahinao. Za teto amin'ny fidirana voalohany mety mifandray amin'ny télé, mifandray amin'ny novelas, mifandray amina commando, film commando. Taditiko zay mbola tia mizaha vidéo taloha, commando gidragidra jusque farany. Atao dia resortra velona amin'ny tabilao, tsy maregny igny ianao. Mbo izaha gidragidra. Tain'ny tompo ianao. Ny vavaka ihany koa rehefa dia mitondra hery, mahatonga anao lasa misy hery. Misy hery, lasa manana hery ianao, hery mandronga devoly, hery bekonao zavatra tonga agnaty tokantranonao, hery atao mivola io mba hikorina mandeha aminao hery. Hery ho amin'ny zavatra rehetra ny vavaka. Vahaolana amin'ny zavatra rehetra ny vavaka. Na misy olo mangala anao fomba gidragidra ry, fa raha mivavaka anao, miavana aminao foana hitanitra. Lavaka ny liona nandefasana ny Daniel fa tsy lava bola. Lavaka ny liona. Fa tsy nakekitry Daniel i liona io satria Daniel no zateo ampivavaka. Anao sao dia variana, fa na anao milaza ny sahirina tsisy vola io, misy olo mankala anao nge quelque part any fa tsy anao. Misy mandraraka ranona hodiny eny tokotaninao koa fa tsy fantanao any. Ka raha tsy ampivavaka anao lasa mandehatra ry. Tambaka ianao miady amin'ny vadinao ny sara. Sanatria ny vava za misy an'izy. Eo fotsiny anao tonga mibata entana, za tsy hitana rehetra za katokato tsy hoe nagnino moa izy. Tsy hita zany hono izy akatokato. Rehetra aminy izy malo. Ireny zavatra ireny tompo dia noho ny tsy fampimbava. Tokava saina anao. Vadinao tianao beka dia rimarimatanao tianao dimonina fo. Mamanjanaka anao ka tsahinao isarah dia raha normal zany asa midevoly zany. Zay hoe ho avy ny andreny zao tontolo zao. Fa hoy Jesosy na ho avy ny andreny zao tontolo zao tsy manana ninina amiko izy. Alleluia. Ino mahatonga ny tsy hanana ninina? Vavaka. Na mbola tsy resy lahatra hivavaka Ramose, na mbola tsy resy lahatra hivavaka madamo, anao maloha magnanova. Fa ho hitanao keo fiarovan'ny tompony tokantranonareo. Firofiry moa riavana ny olona tonga tato amintsika tato izay mba tia hiteraka zany ny problème. Za arivo mba magnasany regny olo regny mba hitsangana aketo hijery vavolombelona. Le mbola miaraka amina kibo moa zany mbo regny mihitsy mbo vavolombelona mibaha amin'ny toerany. Mba miangavy anareo le mbo bikibo le nangazaza tsy nahazo le fa ela regny mba hijery vavolombelona mivakeo. Asy mbola lazainy olo ny karameko koa nareo koa. Tain'ny tompo anareo hoe misy bikibo ve ao hoe. Tsy maintsy misy manako. Fa mahagaga ny riavana eny. Agnatika zaza inao, sainao nagnatoana. Pasteur, za mavaka fa za efa nandeha professeur. Nandeha namontra. Tsy nahazo pasteur. Ena pasteur atao. Za mpivavaka tsika. Bikibo izy ndraiky tsy mahasampy vavolombelona. No. Raha ny tompony anareo hoe misy bikibo ve ao. Misy bevoka ve ao. Aza mamenaka zany ianao hijory vavolombelona amin'ny Kristinao. Raha sainao mamerika voninahitra anazy an'io, azo raha maventy be koa anao. Anao ny tonga ny zaza na
zaza kaya tumabili tsara. Tumamutrango di tsara. Zaza na nengano, zaza tsy mabili mola. Ary raha riva za tena hivavaka manokana an'izay mba maniry ty azo azy. Aza megna ty te. Vao miteny zao mitsangana tao izy ka azo azy mitsangana na ty. Fa tsy votsotro izy kizy anio azy. Ia, an'Andriamanitra reto ny voninahitra. Zazo magnatozeko amin'ny volany raha ao. Masimbava. Tagny tompo ianao. Amen. Amen. Mifandraisa amin'Andriamanitra rehetra. Anao rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, omen'Andriamanitra soso-kevitra ianao. Agnatina vavaka ny rehefa nahazoan'ireny esprit de créativité reny. Hitanao mahatonga antsika lasa mahita hoe anao an'izao hoe, anao an'ry anao an'izao hoe atoroko anao eto ny secret fa agnaty vavaka zao koa izy reny. Za mivavaka amin'Andriamanitra dia miteny izy hoe ndana ampianariny olona amin'ny école de solution. Za agnaty vavaka izy no miteny ndana tsangana tramon'Andriamanitra ataoko menga eglizy agnarany. Za agnaty vavaka izy miteny hoe zao ndraiky torinao androany teneny hoe mila mifandray agnaty vavaka. Alleluia. Agnaty vavaka. Anao raha vao ampy vavaka misy tolotsaina amen'Andriamanitra anao. Anao mbola mikatroko amin'ny vavaka iny. Mety possible tsy eo eo anao mandeha vakeo ohatra misy raha milatsaka zany manroto ide. Mitompo ide anao rehefa tsara fifandraisana aminazy. Amen. Lasa mpamorona ianao. Lasa mpanao fagagana ianao raha ampy vavaka. Mamampirisika zary avana. Andao manomboka androany iverina anaty fiainam-bavaka. Mampahirezo amin'izany negnagnanao andao hoe mba hiaratsika hivavaka. Alleluia. Aza atao ambanin-java. Io hoe tsy voatery mavita lava be hoe tsy maintsy roa lera, adiny ray, sasakady. Non, na 5 minutes raha zany ny fohinao elefa. Za Jesosy za hitanao keto tsy mihemotra ke. Na ino raha mitrangaka za fa tsy mihetô, tsy mihemotra zay. Fa zao ndraiky raha voakataka amin'ny vohery zaho mba sako hitsangana agnatreny raha fôziko hoe zava izy hoe kristianina misy ora tompo. Amen. Hitanao fa omeny tompo hery anao asa hitsangana amin'ny rafozanao. Rafozanao tsy tiako vavahana. Karaha le mifatako le. Misy hery agnatina vavaka. Ary tegna tsy hainao azavaigna rehefa manana ny fiainam-bavaka io anao mangorohoro fanjakan'ny devoly. Ary ny vavaka ny fomba ahafahanao miditra agnatin'izany atao hoe tontolo ara-panahy zany. Ny olombavaka degala olona ara-panahy. Raha tia vavaka anao misy raha hafahafa ataon'olo amin'ny ara-panahy tsy mandaitra aminao. Devieny tany hafa. Ary mila mitandrina izy fa miverina aminanjy igny raha tsy mitandrina. Mila mivavaka, mila mivavaka. Alohan'ny atory androany mivavaha. Mitsangana amin'ny fandregna aza tonga dia mandefa mivavaha. Andeha hiasa anao hivoaka trano après-midi, matin mivavaha. Alohan'ny sakafo mivavaha. Fa io rehefa mivadika hery io. Ary mahatonga ny toetran'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra toetra ao anatinao vavaka. Teneny moramora ny akaikinao, ndao ary vavaka io. Hiara hitsangantsika hivavaka. Alleluia. Tiako anao androany mba hangataka amin'ny tompo hoe tompo meo anao hoe le fiainam-bavaka. Meo anao hoe le fanahany vavaka. Te hijoro anaty vavaka hoe za. Tsapako tokoa hoe tompo mba mitondra zavatra goavana tsy takatra saina iny fiainam-bavaka. Asa anato amin'ny feonao ndao mba hiaraka hivavaka tsika rehetra. Raha eo misaotra anao zay androany. Mangasitraka anao zay dadamalala. Ny mbola afana indray mivavaka eto anaty anao. Mbola afana indray miaona aminao. Mbola afana indray mahita ny voninahitra ao. Tompo tsy miafina aminao ny tsiraray avy zay mbola tsy ampy vavaka ndraindray. Ao reo zay mbola mila mpahirezina mba hivavaka. Androany Jesosy ampidino eto le fanahiny vavaka. Mba hiverina miralahy le fanahiny fiainam-bavaka. Nendray izy tompo tady agatsika. Nendray izy tady anao tsimotsimona ny vavaka. Nefa ao anatin'ny vavaka ao anao teo misy fiainana. Ao anatin'ny vavaka mahatonga fanahina hifandray aminao. Ao anatin'ny vavaka anao resana hery. Ao anatin'ny vavaka anao tonga natiora divine hirotsaka ao anatinay. Androany atompo mangataka aminao. Raha vako eto amin'ny anarany Jesosy ny fanahiny fangatsiatsiana. Ireo karazana fanahiny fiemorona anaty vavaka. Roako amin'ny anarany Jesosy zany avao. Sao da tompony amin'ny fiainam-bavaka zay ampidinonao. Matoky atompo
Mifanizaniza ao anatin'ny olana amin'ny zao vavaka ataoko zao mivary ny olana mizaniza marary anatin'ny zao vavaka ataoko zao sitrany mizaniza paoriny demoniary amin'ny alala zany vavaka sanany zany resy ny asany tevo raisoanao ny fandreseny raisoanao ny fisanratana raisoanao ny fahatsarana raisoanao ny fahitapity amin'ny anarany Jesus Kristy misaotra fanavasana Yarani Babakisi Tivani Jamani Babakisi Ramanja Isuka Zinilanicha Fatima Sutati Reza Misaotra fanamasina amin'ny lesona izay nomenao anay ambaraka fa voatandry ny fiangonanao mandresy ny fiangonanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tiako anao amin'izao fotoana izao mba hivavaka ho an'ny pasteranao ndao mba ho eto ambavaka dada sy neny ho eto ambavaka izay mivady ny fiainanay mianakavy izao asana Andriamanitra atao zao ndao mba hiara hivavaka tsika asanato ny feonao Hallelujah. Zay ny fotoanantsika teto dia misaotra anao natra